alarobia 10 volana desambra hatramin'ny zoma 12 volana desambra ka ny consultation amin'izany dia 4 ariary. Misy ihany koa ny fijerena sofina amin'io alarobia io ka alarobia 10 volana desambra hatramin'ny zoma 12 volana desambra izay 4 ariary ihany koa ny consultation amin'izany. Misy ihany koa ny fijerena tension sy diabeta ny alarobia 10 volana hatramin'ny zoma 12 volana desambra consultation amin'izany dia 5 ariary. Misy ihany koa ny varotra isan-karazany amin'io alarobia hatramin'ny sabotsy io ka isy ny glasy, nem ary sambosy. Ny alahady fitoam-bavaka lehibe miditra intelo kosa ny amin'ny fitora, ny amin'ny folora ary ny amin'ny roora. Avy amin'ny STKVM. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no ahafahany milaza aminareo fa tonga indray ny alahady mpitandrina pasteur Ravaoarsoa Elisabeth sy pasteur Razay Arvelo Voahirana Marie Solange izay ho tanterahana ny anio alahady izany amin'ny 10 ora ao amin'ny 4e étage. Ny STKVM ihany koa dia mampilaza ny dekona mpiasa ny mpikambana rehetra fa hanatanteraka ny fifidianana birao izy ireo izay ho tanterahana ny 20 volana desambra ho avy izao. Avy amin'ny mpamaklay Madagasikara na ny MIM. Ho fankalazana ny alahady mpitandrina zoky am-panahy mpamaklay ny Madagasikara pasteur Randriaderson ary Vertain Mivady na Itsakedia Mandinika dia antsoina isika mpikambana raha aman-dreny mpikambana dekona mpiany mpamaklay ho tonga hanotrona sy hampahoery azy ireo ary hanohana azy ireo sy ny ankohonany anio alahady izay ho tanterahana eto amin'ny FPVM Foibe amin'ny 10 ora maraina. Azo krismasy ny fiangonana, ilazana ianareo zanaky ny fiangonana rehetra na tanora fa ny fianarana azo krismasy dia tanterahana isaky ny asabotsy sy ny alahady amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny 1er étage. Koa satria efa vita ny fanatitra dia mangataka ny ray aman-dreny ny amin'ny fanolorana ny procession. Entoko araka ny lasaiko to dia no zatsika atao rehetra no tsika amin'ny ira 499 750 enareo no atakaloka an' Jesosy mariny zany. Jesosy mpisoloka mariny zany. Zavatra zao hoe simba hoe sany mora levona mariny zany. Fa raha mbola azoniko ny toa ka tsy maty ny jiroam-poka Jesosy tsisy loko na inona dia meko ny zavatra rehetra. Tsangantsika rehetra ny andininy voalohany ihany. Zany iranay Jesosy sady renao zany no mahafany anao. Dina velorano tanao ataonay aminao zany ka ny angatahako aminao Jesosy any aminao daholo ny vola sy ny rena rehetra, any aminao daholo ny olona rehetra, anao ny tranonao zay, anao azy zay mahafapo anao zay. Izay olombelona raha dia gaga mahita an'izao maika fa ianao ankasitrao zay vita Jesosy, ankasitrao araka ny teny voalaza teo fa ho tahiny ianao fitsipika didy da ataonao fa nokatra ny varavaran'ny lanitra anao hita an'izay rehetra miazakazaka manao ny tranonao. Tsy minandainga anao fa niaina an'izany ny fiangonana rehetra, niaina an'izany ary tahinao tokoa. Misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina, masina,
masina Jehova tomponaro endrika vonina tany rehetra amena. Petraka isika dia samia anao zavitsika ataotsika faly an' Jesosy tsisy lotsika zany Jesosy zany. dia hotohizana ny famakina ny raharaha avy amin'ny tanora zokiny antsona ny dekona voamera-piano brao sy ny komity ny mpikambana rehetra ny sapana tanora katezo ho tonga montsy ny fivorimbe ny asabotsy 13 desambra manomboka amin'ny 2 ora riva ao amin'ny salle 316. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantranomasina. Andriamatoa Ramata Jean de Dieu, Ramatoa Soarnoro Clotilde, Andriamatoa Berika Jean Cherza, Ramatoa Zaverso Franciana Senandani, Andriamatoa Kotomanana Fulgence, Ramatoa Soazana Tsu Lucie, Andriamatoa Jonarson Jean Fredy, Ramatoa Soazana Tsu Noro Antalisa Kinani, dia faly manasanareo anatrika ny fanamatsinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Raberika Manakajarinasy Rasoazana Tsu tafitaniana Fiderana Laurentia izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy faheniny volana desambra amin'ny 1 ora. Andriamatoa Solofomanana Bertrand, Ramatoa Soamanantena Voangy Alsoandany, Andriamatoa Jonarson, Ramatoa Andriamady Lalaniaina, Andriamatoa Fanomezantso, Ramanarivo Bernard Gabriel, Ramatoa Jonarson Lala Rachel Ankilany, dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Rasolofomanana avitry ny aina sy Rafanomezantso Jonarson avitry ny aina izay ho tanterahana amin'ny FDKM Mandrondra Fahasoavana ny asabotsy fa 12 ny volana desambra amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Safindrakoto Lala Sonirina sy ny prêt-à-pot aminy, Ramatoa Safindrakoto Miamina Soananary Andaniny, Ramatoa Mavo Manana Saolo So, Andriamatoa Andriamaoly Aso Rivoniaina, Ramatoa Bebe Armanana Tina Soankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Razafy Action Miamina Andrianina sy Andriamaoly Tina Valso izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy fa 13 ny volana desambra amin'ny 10 ora maraina. Randriamananjara Kokokoris, Raharymanitra Lalaina Sobriska Andaniny, Rakoto Malalo André, Andriamampandry Ravelo Arso Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriamananjara Kevin Koris sy Malala Tina Rova Mino Fitiavana Sylvie izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 17 ny volana desambra amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Tsimandresy Rija, Ramatoa Soary Malala Andaniny, Andriamatoa Koto Arson Olivier, Ramatoa Koto Malala José Sylvia Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Tsimandresy Adrien sy Rakoto Arson Tiavina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy fa 13 ny volana desambra amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa General Malala Body Voahirana Andaniny, Ramatoa Soana Nalinina, Andriamatoa Rakotonirina Stanislas, Ramatoa Zafindraibe Florina, Andriamatoa Andriatsifenana Jona, Ramatoa Artina Paulina Ankilany, dia faly manasanareo anotrona fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Andriambola Malala Oniala Ravaka sy Artina Saoblianso izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 17 ny volana desambra amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Yvonne Lydia, Andriamatoa Ramazava Son Rakotonirina, Ramatoa Arlalaornorso, dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Luciano Siasna ny alady fa 14 ny volana desambra amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny Chapelle Ignacy Saint Ignacy Ivandry. Ya dia ilazana sika izay manao procession zany mba somary tandrina kely amin'ilay granita amin'ilay miakatra sy midina tomboka azafady. Razafindrasata Jean Charles, Ravao-Armanana, Razana Miandro Soandaniny, Rafiononana Stephenson, Ravony Arso Vanginirina Tantely Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratolo-Janahary Sarobidy sy Andriano Tiavina Finaritra Stefana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana desambra amin'ny 10 ora maraina.
Andriamatoa Manantsoa André, Ramatoa Velona Arian'ny Fara, Andriamatoa Andriamasinory Simon Clara, Andriamatoa Manantsoa Arifenitra Andrianjao, Ramatoa Andriamasinory Clara Andaniny, Andriamatoa Rakoto Marcel, Ramatoa Rasoa Janory Suzanne, Andriamatoa Bearson Mamso Samuel Eric Marcel, Ramatoa Rakoto Beantriniana Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Ramanantsoa Misaina Fenoery sy Rabearson Nomena Mamy ny aina fitiavana izay ho tanterana atao any amin'ny fiangonana FJKM Moramanga fitiavana ny asabotsy 20 ny volana Desambra amin'ny 10 ora sasany maraina. Andriamatoa Randriamialy Soery, Ramatoa Ravao Marala Simonette Andaniny, Andriamatoa Ranomenjana Artefy, Ramatoa Rabarjoena Laingo ny Irina Vololony Anankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriamialy Soandry sy Ranomenjana Finaritra Valsoa izay ho tanterana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana Desambra amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita tsy mamety ny fanamasinana nandraina ny sasatsasany amin'izany fanambadiana izany dia aoka izy ampandremy aloha ny ray aman-dreny. Filazana Manjoa. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesana antsika ny fodimandry ndretolona manaraka ireto. Razafy Arson Jacqueline na Imama Zaki izay mpiandry dia nodimandry ny alarobia 17 ny volana Novambra rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany ho ndraitapo aminy ndraitapo amin'ny vadiny ny zazana vela ny 5 mianadahy fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina. Rasoa Maoly Ida Clémentine vadina vela ny Tompo Clara Kotomanga Martin mpiandry promotion Mahasambatra filohan'ny Tabita Nemia FPVM fitiavana sabotsina mena dia nodimandry ny alatsinainy 14 ny volana Novambra rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany ho ny zanany telo mianadahy sy lotenany Randimby Arzaka Andriaromanga mivady izay dekona groupe 4 fianakaviana manontolo nofiny ihany koa dia efa voalevina. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny hampionana ireo fianakaviana Tramanjoa. Dia toy izay raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ireto kosa ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanatanteraka ny voady masina. Misaotra Jesosy tamin'ny valim-bavaka sy ny fitahiana ao anay tamin'iny herinandro iny. Misaotra ihany koa tanànam-panao news nanay fa vita soma tsara fa anay manao ny dingana manaraka. Indro Jesosy misy ny ampany 10,000 ariary ho an'ny granita. Dia mbola mangataka vavaka ho an'ny varotra izay ataonay. Tsy misy soratra 40,000 ariary. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao azy sy ny fahasoavana tsy takatry ny saiko. Tsy ho voavaliko Jesosy nataonao izay mba ataonao amin'ny fiainako ka indro ny ampahafolo ny raisiko tamin'iny volana lasiny 100,000 ariary ka ny 40,000 ariary ho an'ny asan'ny fifoazana, 30,000 ariary ho an'ny katezata ary ny 30,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra ataonao fa mangataka mba ho vita hatramin'ny farany fianarako rehetra ary mba ho tafita amin'ny lalana amin'ny vavao amin'izay. Indro vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada. Misaotra anao Jesosy fa namaly vavaka ianao ary mangataka anao izay mba hanana trano amin'izay fa tsy hanofa-tsony ka indro misy vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada. Aladin'ny pasteur dada 10,000 ariary. Anefa ny voadiko aminao Jesosy noho ny soa rehetra nataonao tamiko. Misaotra tamin'ny tantananao tamin'ity volana ity fa tena tsapako ny fitiavanao apetrako aminao ny adiko fa ianao no ampandresy ary sy ny ampahany tamin'izay nomenao anay Jesosy anaovana ny tranonao 140,000 ariary granita ambany rihana. Tsy misy soratra 1,500 ariary, tsy soratra 10,000 ariary. Mankasitraka Jesosy fa nivonjainao ny mpanomponao ka salama soa soma tsara ny zaza tao an-kipo. Misaotra betsaka Jesosy apetraka eo an-tananao ny fitondrana voaka mba ho salama tsara izay mianaka. Nanolotra izy vola 10,000 ariary ka 5,000 ariary ho an'ny dada, 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy noho ny famitramponao sy ireo fahasoavana izay nomenao ahy. Misaotra ny aro ny ankohonako, misaotra ny amin'ny fisondrotan'ny karamako. Indro ny sombony atolotro anao 20,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ampafolo karena. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao. Manolotra ny ampahany tamin'ny hofatrano ho an'ny mpitantrana José Alain vola 45,000 ariary. Ampafolony ho an'ny mahantra ny fiangonana 5,000 ariary. Jesosy eo indro Jesosy ny ampahafolo ny karama raiso fa vokatry ny foko dia tahio aho afaka amin'ny trosa
10,000 anaovana ny tempolin'Andriamanitra. Iny Jesosy ny ampahafolo nomenao ahy dia ambinao hatrany tsenantsika vola 5,000. Nisaonan'i Jehovah fanaiko mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana vola 5,000. Agai 8 ampahafolony tamin'ny karama volana novambra 200,000 anatsarana ny fiangonana tolotro ampitiavana an' Jesosy Kristy zoko malala. Nofia efa lasa any amin'ny dada nanolotra vola 2,000. Misaotra betsaka Jesosy malalako fa vita soma tsara ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanako. Apetraka eo am-pelatananao ny ankonako rehetra ary mba tahio ny asantsika vola 5,000 atolotra ho an'ny dada. Misaotra Jesosy noho ny tombon'andro sy ny fahasalamana omenao ahy. Ity misy vola 200,000 francs ampahafolo ny pension veuve raisiko atolotra ho an'ny dada. Tsy soratra 5,000. Misaotra Jesosy no fitiavanao sy ny famitramponao makasitraka indrindra Jesosy mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asan-davanandro ho an'ny fahendrena sy ny fianarany ankizy vola 30,000 atolotra ho an'ny dada tsy misy soratra 5,000. Misaotra anao a Jesosy tamin'ny fahasoavana nomenao ahy dia nanafahanao ahy baka ofisiel sy baka katolika avec mention tamin'ity taona ity. Ankehitriny mangataka aminao a Jesosy mba ho tafiditra somatsara ao amin'ny école supérieure polytechnique amin'ity taom-pianarana ity mamindrafo amiko Jesosy vola 10,000 atolotra ho an'ny asa-pifoazana. Misaotra nahazo tombon'andro Jesosy mangataka vavaka mba azo taranaka sy androso ny asa fitadiavana vola 40,000 francs ho an'ny granita. Ampahafolo karena misaotra Jesosy noho ny fitahinao anay ary mifona raha izao indray vao afaka manefa ny fanatitra ho anao. Indro ny ampahafolo izay nomenao anay atolotra apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay sy ny fanirinay vola 165,000 francs. Misaotra anao a Jesosy fa afaka tany amponja somatsara na dia mafy ary ny adina trehana fitsapana tsy fohy tokoa ny tananao fa mahavonjy fa teo foana ianao nanoana ary nampahery ahy. Anefa ny voadiko aminao ka hatramin'ny farany Jesosy vola 10,000. Misaotra Jesosy tena mankasitraka ny amin'ny fikarakaranao sy ny fitsinjovanao ahy sy ny fivelomako ary ny ankonako. Misaotra Jesosy fa tena tsapa tokoa ny fitiavanao mangataka ho anana fahendrena fahamasinana avy amin'ny Jesosy amin'ny andro rehetra avelomako. Arovo ny tsena mba tsy hisy intsony ny trosa fa hoy ianao Jesosy hoe tsy ho an'ny mpitrosa fa ho mpampisambotra. Voninahitra ho anao reriany. Nanambara moa izany ianao hoe 10,000 omena mahantra fa araka ny voalazan'ny tompona andraikitra dia tsy nisy vola tao anaty valopy. Rakim-pisaodana misaotra Jesosy fa vita somatsara ny moto apetraka eo am-pelatananao hatrany ny fiainako manontolo sy ny fananana efa nomenao ahy vola 5,000. Manolotra ny fanahy-mpisaodana noho ny famindrampo sy ny fitantanana ny fiainanay manankavikely nandritra ity volana novambra ity vola 50,000 ho an'ny toby ambodanerana ho an'ny sarsy feo 20,000. Mankasitraka Jesosy fa vita somatsara ny mariazinay omaly apetraka aminao ny fiainatokantranonay sy ny asa fivelomanay tianay be ianao Jesosy vola 157,500 ariary. Ampahafolo karena 700,000. Dia toy izay ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanatanteraka ny voady masina ho an'ny rihana teto ambany 3:30, rihana voalohany 2:20, rihana faharoa 5:20, rihana fahaefatra 2:20 izay mitotaly 20 ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany. Eto mandra-pavita ny rehefa aminao processus ohatr'izao tsika riavana dia ohatrany miazakazaka be indrindrindrindrindrindra fa ny andro fandraisana dia ohatran'izay nofy vetivety ihany na vitsivitsy ihany no jerena. Voalohany tia taon'ny 4e étage za dada nanofy hoe nampanaoviny trinery manana akanjo masina dia nandeha tomobile dia rehefa tonga nisy ny teny hoe aingana fa ianao sisa no andrasa ianao miresaka any amin'ny birao fa tsy azo resahana etony ianao. Za dada nisy zavatra maromaro nangatako tamin'i Jesosy dia nangataka tamin'ny alina mba ahazo nofy amin'ity taona ity dia nanofy aho hoe nandeha nanjono
ka isaky nampiakatra fitanao a dia nahazo trondro be avy eo dia tonga teo amin'ny zokinay dia nitondra trondro izy be dehibe mbola velona ihany dia nomeny a dia nitondra trondro io hoe dia tsara efa eny Jesosy zay a ny vavakao a dia efa maly anao izy satadana amin'ny tao anatin'ny 3 volana tsy natory amin'ny alina dia atory fa tsy tonga misy ny toromasoko dia marary andofona korontana be ny lohako ary ny vatako mainaintaina be sady reraka efa natory Jesosy amin'ny fanafody hoe concombre sy épinard fa tsy mbola niova ny fahasalamako. Jesosy milaza aminao io fa ny olona mihinana concombre ne tsara be vitamine be mihitsy ny concombre ary concombre fotsiny ara andrahoana be dehibe tsy asianao hena fa tena tsara mihitsy fa tsy ampy angamba nisan'ny concombre nataonao angamba anankiray ihany angamba nataonao zany olona tsy ampy épinard zany sady tsy ampy vitamine C izy tsy ampy calcium izy tsy ampy magnésium izy fa zavatra be dehibe ny atao amin'izany be dehibe no hohanina fa tsy zavatra kely fotsiny zany no tsy matateraka anao mitoro-hevitra aminao ndana manao analyse aloha manao analyse le akanara analyse de sang dia io no milaza aminao hoe rehetra fa tsy ampy aminao dia ino manoro-hevitra anao hoe minana an'izao minana an'izao manana an'izao fa ity any nanaovanao an'ity tsy hainao. Tondram-bavaka ny rafozan-dahako sy ny rafozam-bavoka izareo moa dia olona tsy mivavaka fa araka raha afatry dada hoe mila hiasana daholo ny olona manodidina anao dia toy izao ny nofoko hoe nanofa hoe nisy moto mipetraka teo dia nisy zazakely mamelona dia nanimba n'ilay moto tezitra ny tompon'ilay moto dia novolon'olona zaza dia avy eo tambatambazany indray dia omeny biscuit indray nefa vao hita n'ilay zaza indray ilay moto dia sombany indray mipiteny indray dia tezitra indray ilay olona dia nyvelom'lay tezitra indray ilay olona tompony dia tapaka teo ilay nofony. Marina fa mpiandra ny tenako izay nianatra nanoratra ary izy mivady ireo efa nikasa taloha fa tsy mety resy lahatra mihitsy efa niasana fa tsy mety resy lahatra mihitsy hatramin'ireo. Io anely niteneny an' Jesosy ianao hoe teneniko foana io le zaza io ao an-tranonareo zany misy zavatra olona mpanimba zavatra nidirany devoly animba zavatra dia io zaza io tadiavina io mpanimba moto io tadiavina misy an'izany eo aminareo dia tsy maintsy tadiavinao zay makapyandra reo tsy hitanao zany. Ny zanako vavy matoa mpiomanadingana faharoa nanofo hoe nisy olona nanao akanjo fotsy lava niditra tao an-tranonay marary ilay zanako faharoa tamin'izay dia nieritreritra dada hoe Jesosy tonga mpibebaka dia anasitra anazy kanjo tapabolana tao rery zay dia maty ilay zaza 14 taona monja fiomana dingana voalohany. Raha notaraina izy hoe reraka dia nifandray tanana izay mianaka nifo izy taorinan'izay dia niteny hoe mazava dia natory izy mbola nifondray dia nanao veloma dia maty izy olona kaikony no namisavy azy. Zay aneo hoe efa nanafatra foana mpiandro rehetrarehetrarehetra hoe zay mahita ianareo fa hoe ty olona ty misopatra mamono olona mamisavy olona alefasa ty ny anarany fa tsy fidina anazy ane reny mamono olona reny dia volony mibaitra azy amono olona
fa tsy fidinazy alefaso aty ny anarany dia samboriny mpiandry izy dia ampibebahany fa ratsany manimba olona zao foana ny ataony dia adiditsika no manova ny reny olona ny reny ka io oloa tadiavinoa dia eto aty aty ampiangonana na ny amiko mars izy no maty mars avril mai juin juillet septembre octobre novembre volana tateo olona dia nanofo ny zokiny ilay teo aloha ihany nofony satria mitady trano zay findrana kanefa isaky ny mahita dia misy olona foana ilay trano nahita indray zay dia nientana sasany voataona tany fa tsy nanaiky ny vadiko jereo zany ny nofony dia hoe nanofy an'ilay zandriny maty io izy nanao hoe malahelo anareo raha handeha higadra na iny handeha higadra nandeha takosikosina be ny soratra ao zay tady trano angamba satria ny fanahiko mbola ato ka avelanareo irery ato ave zany marina ave dada hoe mbola mivezivezy aho eny amin'ny abakabaka eny fanahiny mety maty tsy amin'ny androny any ambiro zany resana fa tsy azo resana lavabe fa mandany fotoana nofy zany pastera na nofo hoe hidata koa efa maty dia nahita anazy hoe nitondra zaza kely izy dia nahita anahy izy dia napetra amin'ilay zaza dia maty indray izy dia nivavaka tamin'izao sy mamalacroix tamin'ny tanako aho tsy mazava zany zavatra lazainao zany ay nanofo za dada hoe nisy olona maty ony natory teo ambonin'ny fandriana ny zokinay io fandriana io ladina tany mariko fa ilay olona maty dia tsy fantatro hoe izy nefa ilay faty voaingana satria mbola malefaka ny vatany dia nanao kostara dia ny zokiny io nefa andeha tory eo za io le fandrinanareo ladina tany io aloha io aloha fantatro fa tsy mavity fandrina ianao fa io fandrinanareo ladina tany io dory satria misy ody vao napetrakolonao io ody io anefany ato na sasana nga sasana be miranontsavony mirano jesosy dia kapoka misy hoe miala amin'ny anaran'i jesosy ianao fa mpiandry dia ataovy zay aloha raha ohatra ka tsy vitanao zao dia isory io dia soloy fa maty an'io ianareo zay tompoko azafady vita da hoe letrany amin'ny rihana rehetra misaotra anareo sangana amin'izay tsika hivavaka Jehovah rahay malalao zay ao da anitra eno
ny fivavahako ataoko amina fa Jesu Kristy zanakalo tena surona sahetiko mamatana mamela eluka. Sotra Jesosy, hideranao zay, ankalazanao zay, ankasitraka anao zay amin'izany rehetrarehetra zany ka hanolotra ny sofanaty zao Jesosy, ka raiso zany voninahitra ny anaranao. Fitiavana mandrakizay no ataontsika. Sotra Jesosy, teka ho an'i Jesosy ka. Sotra Jesosy, fiangonana rehetra mahatsapa fa tianay hatramin'ny taloha ianao. Fiangonana rehetra mahatsapa fa mamy ianao, mamy fitiavanao ary tsy misaraka aminay ianao. Pirofo zany navitaina zava-mahagaga be dia be teto amin'ny fiangonanao, nandaniana vola amina karena, amina tapitrisa ny maromaro no manao an'izany. Ianao no nanao izany Jesosy satria miaraka aminay foana ianao. Nahagaga zava-dehibe hivitanay niaraka taminao. Dia mbola mitoy izany Jesosy mandaka ankehitriny, nanao izao fanatitra izao zahay. Vokatry ny fonay, ny herenanay, fanananay, ny fonay natolotra eo anao. Ka nakely iny Jesosy, nabe iny ny fonay nanolotra azy, zany tianao indrindra, ary fantatro fa namanao ny asanao ampifaliana. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra.
raiso zany Jesosy anaovana ny asanao hahafaly anao ny angatahako aminao mamindra fo aminay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehova tompony maro entina tany rehetra mbola hivavaka indray isika misaotra Jesosy misaotra 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 fa eto foana ianao miaino foana ianao mamaly vavaka foana ianao ary mahita fitia eo anatrehanao izay ankehitriny Jesosy alohan'ny isarahana eto efa nanao izay azonay natao daholo izay falatitra ho anao mba hansaranao amin'izay Jesosy mba manatra nanay tsirairay avy araka ny teninao hoe mandritra ny alina mahatsiaro anao foana ny foko mitady ianao mitady ianao mitady ianao hitako ankehitriny hoy ianao tsy maintsy tongako any amin'ny raiko ianao misaotra Jesosy noho izany fitiavanao sy ny etaetanao tandreanay tia hitanay dia mangataka anao a Jesosy ary mba hoeny amin'ny dablo tsirairay avy ianao misaotra Jesosy hatrany amin'ny rihana voalohany faharoa fahatelo ary amin'ny fahaefatra misaotra Jesosy reo ny mpanomponao fantatro ny adresiny fantatro ny olana fantatro ny aretiny satria Andriamanitra ianao mahalala ny eo am-pona ianao na dia tsy milokany zany fa ianao nanana etaeta mafy mihitsy ianao hoe mba tandreny feonao ane aho hoe misaotra Jesosy zany no milaza fa Andriamanitra ianao ary tena tiana ianao ngataka aminao ary a Jesosy azafady indrindra mba hiondrika kely ianao misaotra Jesosy zanakao neo hoe malalanao io hoe na dia ratsy azy tianao foana araka ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao hivavaka aminao izy hiresaka aminao Andriamanitra manatsofony ianao mandre manamasoka mahita ianao ny vavaka i Jesosy misaotra Jesosy misaotra anao misaotra anao misaotra anao fa noho ny fitiavanao na dia 2 minitra monja raha ny vavaka nataonay na faly anao indrindra zany voaraina ny vavaka tsy misy devoly mpangala-bavaka ka mahazo any intsony satria nao nilaza hoe tsy misy maharombaka ny ampelantanako tsony ho tonga natren'Andriamanitra zany Jesosy ianao ny solo-tenanay ianao ny mpisolo vavanay ary ianao ny mpanelanelana anay amin'ny olombelona raha hitan'Andriamanitra fa diso zay mpanota foana tsy zay Jesosy ny mivavaka fa ianao amin'izay tsy zay ny taraina fa ianao tsy zay ny andohalika fa ianao Jesosy nilaza na inona angatanareo mindraiko
amin'ny anarako ataoko izany tanterao zany Jesosy ary mbola tanterao mihoatra an'izay ny teninao za tsy laza aminao fa izany io ka angataka ao anao any amin'ny raiky hoe tanterao koa zany teninao zany tsy mamitaka zany tsy milaza aminay ianao tsy mibitsibitsika aminay fa ianao mampisolo vavanay no ny teniny zany fatoranay amin'ny teninao ianao Jesosy any tanterao ny teninao hoe ivavaka ho anao mba tsy ho levona ny vononao zay ny fandrinay Jesosy mpangataka izay mpanota nefa koa dia mpanompo isan'andro manompo anao eto amin'ity fiangonana ity Jesosy mandoalika izay manoloana ny fahalehibiazanao sy ny herinao manoroka ny tongotrao masina noho ny fitiavanao anay dia sahanay Jesosy mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao inovavakay ny anaranao ny angatanay izany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masina ny lalanao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra eo anay noho ny anina sahaza ho anay ary mamelany eloka tahaka ny izay betanay raza mitondra anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay raisiny tsodrano ho Jehova hitanao anasoanao amin'izay rehetra ataonareo rehetrarehetra fantatro fa tokony ho anareo izany ombanao tsy afoenareo naiza misy anareo vavany Jehova no miteny ka ho tanterahany aminao izany saotra tomponao ny deranao ny asa anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany minarana raisiny zanaka ary ny fanahy masina saotra toko dia samy mahereza daholo efa firy-taona mazay nafantaranao ani Jesosy izay tomponao sy mpanjakanao le nampianatra sy nanoranao nanamesoa sy fianao maovao le ho avy ndraiky ho avy alikanao hoe nafantaranao ani Jesosy izay tomponao sy mpanjakanao le nampianatra sy nanoranao nanamesoa sy fianao maovao le ho avy ndraiky ho avy alikanao hoe
sina dianano Dikasanona manzari mora lefi Ditukisana upamariti Ni mubano sini wavino Ne finti sifa Sirele alkanawe Fasambola dara isquazon voresno Cristi Jesosi utomponosi panzacano Dena piana chasi na norwano Nana mesua si pena mavole Wabinzek Wabi alkanawe Bola wabise